Manomboka eto isika dia iresaka ny baolina lavalava na ny taranja rugby. Fantatra fa ikarakara fifaninanana rugby nampitondraina ny anarana hoe amboaran'ny ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra ny 12 sy ny 18 ary ny 20 aogositra ho avy zao etsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina raha ny voalazan'ny mpikarakara tetsy amin'ny lapan'ny tanàna ny talata maraina teo dia tsy anavahana nyreo ekipa amin'ny lalao na any amin'ny ligue n'Analamanga na any amin'ny fédération malagasy ny taranja rugby fa dia natsony izy ireo avokoa hifaninana ao anatin'izany hetsika fitaizana izany ny mpilalao rehetra ary ny fileovana rehetra ao anatin'ny tontolon'ny baolina lavalava. Ankoatra ny fikatsahana ny fanatsarana sy fampandrosoana ny tanàna dia tsy manadino ny fikarakarana ny tanora ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra. Ho fitsinjovana azy ireo ary tsy rona any amin'ny filandratsy isan-karazany dia ikarakara fifaninanana rugby goavana ny CUA. Anampitondraina ny anarana amboaran'ny ben'ny tanàna moa ity hetsika ity. Ny 12, 17, 20 aogositra moa nanaovana ny fifaninanana etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Tsara manamarika fanasain'ny ben'ny tanàna ilalao amin'ity fifaninanana sady fitaizana ity avokoa nareo fileovana amin'ny lalao any amin'ny fifaninanan'ny malagasy rugby na ireo mifaninana ao amin'ny ligue n'Analamanga. Izany natao dia mba ho fampiraisana ny mpankafy baolina lavalava tsy ankanavaka. Ho an'ny andron'ny 12 aogositra dia hiatrika ny manasa-dalana ireo fileovana avy eny anivon'ny quartier. Izy ireo izay nozarahana ho vondrona ASB. Ny 18 aogositra indray dia hiditra an-tsehatra amin'ny akatoko ny famaranana ny vondrona hitanan'ny ekipa amin'ny boaty arahan'ny fifaninanana ho an'ny sokajy vehivavy. Ny andron'ny 19 aogositra kosa no anatanterahana ny famaranana goavana rehetra ho an'ireo vondrona 4 misy. Izany dia efa nindran-dalana amin'ny lalao fiantsiana lehibe ikatroan'ny Uskara sy ny Knapsa rugby. Raha ny filazan'ny mpikarakara dia ho fety be hatrany no hitranga eny Mahamasina mandritra ireo alahady 3 ireo. Ankoatra dia fantatra ihany koa fa ampiasan'ny arbitrage vidéo mandritra ny fifaninanana rehetra ny mpikarakara ahafahana mahazo fitsarana tsy mitanila. Andeha mivantana eny amin'ny écran géant eny Mahamasina avokoa noho izany ny lalao rehetra. Mariana famboara goavana marobe no ampanantenan'ny CUA miaraka amin'ny ben'ny tanàna lalao ravalomanana ho an'ny mpandesy amin'ny fifaninanana rugby goavana